avy any amin'iny faritra tsinanana iny tsika dia avy hatrany dia azo ihany koa zany ny faritra Boeny nanao fanambarana mahakasika ny zavantranga amin'ireo tranga ao anatin'ny faritra Mahajanga ny zanaka ny faritra Boeny ny eo ihany koa ny Betsiboka ny Sofiane Melaka izay mandrafitra ny faritra Mahajanga amin'ny ankapobeny izy ireo izay namory mpanao gazety isy amin'ny espace Mongoté andray fanambozanahary tamin'ity andro androany ity. Manoloana fiantsina ataon'ny sasany izay cadre natif avy amin'ny faritra Boeny, Betsiboka, Melaka, Sofia ato anatin'ny faritra Mahajanga dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, manakena izay mety fanakorotanana manitona ny lafy ara-piarahamonina na ho vato misakana ny paikady ny fampandrosoana. Faharoa, aoka ny rafitra na ny sampandraraha-panjakana no anao ny andraikitra tandrify azy napetraka ny didy amandalana mba ho antoka ny filaminana mahakitra. Fahatelo, milohany tanteraka ny tetika ara-politika mampisara-bazana ny zanaka ny fakitan'ny Mahajanga izay mandalina hatrany ny safidim-bahoaka sy ny fihavanana. Fahaefatra, aoka tsy ho dintsika tsy ho hita ny fihavanana nananatsika malagasy hatramin'izay.